La 4G by Telma vous présente Nivavo. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Panultra anao ny fampalalam-baovao. Andikana ny filoham-pirenena tamin'ny fomba ofisialy androany tao amin'ny distrika ny akora ny base opérationnel avancé manoloana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo. Ferana ho 5,7 ariary ny vidiny farany ambany amin'ny lavanilina maitso mandrapitsanga ny filan-kevitra nasionaly ny Vany. Ny filan-kevitra nasionaly izay ivoaka afaka 2 herinandro ary vondrona ireo tantsapam-boly, ny mpandraharaha, ny fanjakana, ny teknisiana, ny solombavamboaka ary ny loholona. Norarahana ranom-panafody avokoa ireo toerana nandraisana ny marary coronavirus ka ahafahan'ireo mpianatra miverina mianatra indray teo amin'ny CTC Alarby. Ny maraina teo no nitomina avokoa ny entana teny an-toerana. Mitakiny manana ny olana misy eo amin'ny orinasa iasana ireo mpiasa manodidina ny 900 ao Mananjary amin'ny faritra Vadivavy-Fitonany. Manampy azy ireo ihany koa ireo mpanjono sy mpanarato no nivokatra izy ireo tsy misy mandray intsony taorian'ny fikatonan'ilay orinasa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tsy mbola misy ny marimaritra iraisana mahakasika ny fifandonana eo amin'ny Israel sy Palestina ankehitriny. Araky ny tatitra farany efa mananiky ny 700 no maty tao anatin'ny 10 andro. Ny ateteny avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanoary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao nitokanan'ny filoham-pirenena tamin'ny fomba ofisialy androany tao amin'ny distrika ny akora ny base opérationnel avancé manoloana ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo. Abrahama Randriamanana. Manoloana ny tranga tsy fandriam-pahalemana ny amin'ny faritra atsimo nosy fepetra noraisany fitondram-panjakana ny fametrahana ny BOA na ny base opérationnel avancé tonga nanokana izany tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny distrika ny akora faritra Iorombe androany ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara. Mpitandro ny filaminana misa 20 manana traikefa amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana no hitoetra eo anivon'ity toby miaramila ity. Hita eo anivon'izany avokoa ireo fitaovana toy ny blindé sy ny angidimby. Vinanapetraka amin'izany ny famongorana ny asan-dahalo sy ny fametrahana ny fandriam-pahalemana raha nambaran'ny filoha. Base opérationnel avancé lehibe indrindra zay nataontsika goavana be zany manakaiky any anaty tanàna Katana dia ao hipetraka ao maramila ary ny tanjona petratsika dia andro fahalemana aty atsimo ray manontolo anaovantsika foto-dravitra asabetsaka. Ankilan'izay notokanan'ny filoham-pirenena androany ihany koa ny CSB2 manara-penitra tao amin'ny commune Ranohira distrika ny Osy. Hita eo anivon'ity tobi-pahasalamana ity ireo fitaovana fitsaboana sy ny fanafody. Eo ihany koa ny trano natokana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana. Ny CSB2 manara-penitra dia misy ny fitaovana rehetra afahana mitsabo ny olona zay marary. Zay ny voalohany. Matetika tsika rehefa manao CSB2 ohatrany tono dia mitsoaka ny dokotera matetika. Ny antony tsy misy trano hipetrahana, indrindra moa fa any ambanivohitra lavitra any. Dia ny antsika manomboka izao dia niteny rehefa manao CSB2 tsika dia asivy-trano ho an'ny dokotera, asivy-trano ho an'ny garde, asivy-trano ho an'ny sage-femme satria matetika ny olona ny renim-pianakaviana rehefa teraka ndraindray amin'ny 12 alina, ndraindray amin'ny 4 maraina. Zay ny nanaovana an'io an-trano. Dia misy ny pharmacie ary indrindra misy ny équipement ny panneau solaire afahana amin'izao adiny coronavirus zao mazaka any concentrateur d'oxygène. Nankahery sy nanolotra ny prime spécial ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana eo anivon'ny CSB2 manara-penitra tao Ranohira ny filoha. Namafisy nandritra izany fa isan'ny laharam-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fampidirana ireo mpiasan'ny fahasalamana ho mpiasam-panjakana. Ankoatra izay, nisitraka ny hazavana maimaim-poana avy amin'ny filoha ihany koa ireo mponina tao Ranohira nandritra ny fandalovany tany an-toerana. Ferana ho 5,7 ariary ny vidin'ny farany ambany amin'ny vanila maitso mandrapitsangana ny filan-kevitra nasionaly ny Vany.
ny filakevitra nasionaly izay voavoaka afaka 2 herinandro eto Andriatsilava. Manoloana ny resabe sy ny fitarainana mahakasika ny vidin'ny lavanila eto amintsika, namoaka fanamarana amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana malagasy ny solombavam-bahoaka ny ariva teo. Hatsaraina ny rafitra sy ny mpikambagna ao agnatin'ny filan-kevitry nasionaly momba ny lavanila, izay ahitana ny tantsaham-pamboly, ny mpandraharaha, ny fanjakana dia ny teknisiana, ny solombavam-bahoaka ary ny lohologno ato agnatin'ny 2 herinandro raha ela indrindra. Faharoa, io filan-kevitry nasionaly io no hakana ny hevitry mialoha alohany hamaritagna farany ny vidin'ny lavanila mba ho tena hevitry ny maro anisa no hivoaka. Fahatelo, ny filan-kevitry ny gouvernemanta no hamoaka ny vidiny ho tapahany filan-kevitry nasionaly amin'ny endriny vaovao. Fahaefatra farany, mandra-piandry izay rehetra zay dia 5,7 ariary ny vidiny lavanila maitso farany ambany ampiarigny eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Voakasika izany avokoa izay mpikirakira lavanila rehetra miainga avy amin'ireo mpamboly. Afaka 2 herinandro ivoaka ny filan-kevitra nasionaly ny lavanila, ka ireo raha ny fanazavana no hanome ny toromarika rehetra iarovana ny vidin'ny lavanila. Na zany na tsy zany, satria efa matoa ny lavanila amin'izao fotoagna zao dia miantso ny tompony andraikitra, na ny fokotany, na ny tany filaminana, indrindra ny fokon'ologno agny fotony, raha ohatra ka misy dina ifampifehezana mba hierovagna zany tsy fangalaran'olo zany lavanila zany, dia entanay solombavam-bahoaka zay tompony andraikitra rehetra zay mba handrainy andraiky ny feno ka tsy ho avela ho simbasimbatiny mpanao ratsy ny vokatra ny tantsaha malagasy indrindra ny lavanila eto amintsika. Miankina amin'ny fanapahan-kevitra farany avoaka ny filan-kevitra nasionaly ny mety fiakaran'ny vidin'ny lavanila na tsy. Io vidy farany ambany io napetraka itsinjovana ireo tantsaha hoy ireto solombavam-bahoaka ireto. Araka ny fandaharam-potoana izay navoaka ny fitondram-panjakana misokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny tsenan'ny lavanila ao amin'ny faritra Diana eto Andriatsilava. Tao amin'ny fokotany Ambolikapika, commune ambanivohitra Ambalaonko, distrikta Ambanja, no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tsenan'ny vanila ho an'ny faritra Diana androany. Samy nanamafy ny tokony anarahana ireo lamina sy fandaminana aloha sy mandritra ny tsenan'ny lavanila ny rehetra. Tafiditra anatin'izany ohatra ny resaka tsy fandripahalemana, ny vola sandoka sy ny maro hafa. Nandritra ny andro voalohany nanokafana ity tsenan'ny lavanila ity, nanome vidiny 2 hetsy ariary ny tantsaha, ary mbola tsy namoaka kosa ireo mpividy. Araka izany, mbola tsy mandeha ny tsena androany, fa nokafana ihany no natao. Ny prix zany atramizao mbola tsy vetsy satria mbola nangana ny CNV, zay ny tenenina tao, misangana le CNV ao anatin'ny 2 herinandro dia vao mijery mpitsopitso rehetra mikasika an'io. Fa na izany kosa zany efa misy ihany ny vidiny izay mba tokony mijery mpamboly sy ny mpividy mba ho ampiarina. Atao zany hoe tsy maty ny mpamboly, tsy ho voany mpividy, zay ny prix tokony jerena eto. Efa nifanaraka ny besiny maro amin'izay ny roatota hoe hijery amin'izay zavatra maromaro iray mba mety hitovy amin'io prix zay hitantsika ny mpanitaka tany hainao manjery isan-karazany. Isan'ny nampitaraina na ireo mpividy na ireo tantsaha ny tsy fandripahalemana amin'izao fitsokafan'ny tsena izao. Tokony tandrina araka izany ny tsirairay na eo azy ireo fepetra efa noraisina manoloana izany, hoy ny filoha lefitry ny antenimera-pirenena ao amin'ny faritany Antsiranana. Raha tsy hivina, nahatratra 20 taona ny vokatra lavanila azo tao amin'ny faritra Diana, ny taona 2024. Norarahana ranom-panafody avokoa ireo toerana nandraisana marary ny coronavirus ka ahafahany ireo mpianatra miverina mianatra indray teo amin'ny CTC19 ao Alarobia. Ny maraina teo ny tomina avokoa ireo entana teny an toerana ilarana Efson.
mandalo dingana maro ny famindrana ranom-panafody eny amin'ireo CTC19 rehetra tsy handray marary ny coronavirus hoy ireo tompony andraikitra eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Androany no nanomboka ny taona ireo entana toy ny fandriana fandraisana ny marary ny coronavirus ireo tompony andraikitra. Araka ny fanambarana nataon'ny praiminisitra lehiben'ny governemanta ny lahady lasa teo amin'ny fikatoanan'ireo CTC19 fandraisana marary sasany. Alohan'ny voan'ny entana teto amin'ity toerana ity dia tsy maintsy nanao an'ilay ataontsika hoe famindrahana fanafody famonoana an'ireo bibina aretina rehetra. Iny ilay atsointsika hoe désinfection. Ary tsy indray mandeha ihany ny nanaovana an'izay fa indroa miantaona ny nanaovana azy alohan'ny voan'ny entana. Ary rehefa tafavoaka soamantsara ny entana dia tsy maintsy miverina manao an'ilay action na désinfection ihany koa ny ministera. Rehefa miala zany zao ny entana ireo ny entintsika ny tsabony marary dia tsy maintsy ampidirina indray ireo W maro isan-karazany hatramin'ny estrady izay andraisana amin'ny fampianarana eto amin'ny tony toerana tony. Dia tsy maintsy mbola isy indray ilay ataontsika hoe fanadiovana farany. Manome doky ny ministera araka izany hafa toerana madio tsy misy aretina no iverenany ireo mpianatra mianatra. Toromarika nefa no apetraka eto amin'ny ministera amin'ny fahasalamana. Amin'ny fotoana tahaka izao dia tokantrano samihafa no hiaraka hiditra ety amin'ny sekoly indray. Dia aza adino mandrakariva ny mitandro ilay fiarovana tokony hananany tsirairay avy. Aza adino ilay hoe raha sendra misy soritra aretina amin'ny mpianatra dia anjaran'ny mpampianatra no manao tatitra mba hisian'ny fandraisana tanana mialoha an'ireo mpianatra ireo satria tsy hoe eto amin'ity toerana ity ny azahoana aretina fa mety ho avy any ivelany. Zany rehetrarehetra zany dia mba hialantsika amin'ny atao hoe tokony misoroka hatrany isika fa tsy hiandry fotsiny marary vao hitsabo. Mbola misy ihany ireo CTC19 mandray ny marary ny coronavirus toy ny eny amin'ny village voara eny Antotapenaka, eny amin'ny CTC Akorondrano. Efa manomboka ny talata lasa teo no nanao ny famindrana ireo marary teny amin'ny CTC Akatona ny tompony andraikitra ny fahasalamana. Ireo antotanisa mahakasika ny fivoarany valina aretina Covid-19 indray no entina aminao anaty fanadidinina manaraka ity araka ny tatitra izay navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka Henri Florian. Araka ny tarehimarika avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, olona inona indray no fantatra fa lavo ny valana aretina Covid-19 manderina ny nosy. Ny datin'ny omaly fa 7 ny volana May taona 2024. Tamin'ny fitiliana miisa 170 izay nitontosaina, miisa 430 ireo tranga vaovao voamarina, ka ny 90 amin'ireo eto anivon'ny faritra Analamanga avokoa. Ny ampy 430 kosa ireo sitrana soamantsara atao anatin'ny 420 ora. Hatramin'ny omaly, miisa 150 ireo manaraka fitsaboana manerina ny nosy, raha toa ka 450 ireo marary ao anatin'ny fahasarotana. Mahomby amin'ireo karazana variant momba ny Covid-19 ny vaksiny misy atreto araka ny fanambarana izay nataon'ny OMS tamin'ity androany ity. Dingana ray ihany ny fahafantarana izany araka ny fanambarana takinhatrana nefa araka izany ny fitandremana sy ny fahamelona indrindra ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana. Lafa mavao hafa kosa indray dia amin'izao hankatoko ny Euro 2020 izao. Manana tolotra marobe ho an'ny mpanjifa ny Canal Plus Madagascar andeha ho arahantsika ao anatin'ity fanadidina manaraka ity ny antsipiriny izay. Tsy oely intsony ny Euro 2020, Canal Plus Madagascar dia manana tolotra marobe ho an'ny mpanjifa. Tout d'abord, je reviens un peu sur les nouveautés de l'année 2021. Le 28 janvier, nous avions lancé les chaînes Cuisine, Nickelodeon Junior, TF1 Séries et Films et Vixen. Au mois de mars, nous avions fêté les 1 an de la chaîne Novegas TV. C'était l'occasion de mettre à l'honneur les cinéastes malgaches en récompensant les meilleurs acteurs ainsi que les meilleures séries selon le vote du public et du jury de professionnels de cinéma. Les amoureux des séries de Novelas TV peuvent d'ores et déjà suivre L'amour éternel sur vos écrans depuis le 4 mai, puis la nouvelle série intitulée De vie qui arrivera le 15 juin. Pour Novegas TV, actuellement, vous pouvez suivre la série qui cartonne Il Wayne, ainsi que 2 séries récemment sorties intitulées Bareng et Catch. Et pour les enfants, retrouvez le légendaire Donald Duck sur Disney Channel à partir du 9 juin, chaîne disponible pour tous les abonnés. Et la chaîne Ludikids propose un programme d'apprentissage aux petits
qui pourrait aider les parents en cette période scolaire un peu particulière. Les amoureux du sport seront pleinement satisfaits dès maintenant et jusqu'à fin juin. Tout d'abord, le basket, avec la nouvelle compétition qui est le Basket Africa League. C'est la première collaboration de la NBA pour gérer une ligue en dehors des États-Unis par la réunion des 12 meilleures équipes de basket issues de 12 pays d'Afrique. Madagascar y est représenté par l'équipe GNBC et nous invitons nos abonnés à soutenir nos compatriotes. L'intégralité de la compétition sera diffusée en direct sur les chaînes Canal+ Sport 1 et certains matchs sur Canal+ Sport 2 jusqu'au 30 mai. Toujours pour les fans de basket, le début des playoffs de la NBA sera le 22 mai sur la chaîne Canal+ Sport 4. Pour le tennis, il y aura le Roland-Garros sur Canal+ Sport 5 du 24 mai au 6 juin, puis Wimbledon du 28 juin au 2 juillet sur la même chaîne. Et pour le rugby top 14, les demi-finales des 18 et 19 juin et la finale le 25 juin seront diffusées sur Canal+ Sport 1. Et enfin, nous allons célébrer le foot avec une richesse d'affiches à couper le souffle. Tout d'abord, il y a la finale de l'Europa League le 26 mai sur Canal+ Sport 2. La finale de la Champions League le 29 mai sur Canal+ Sport 3. Et bien sûr, l'Euro que nous attendions depuis 2020 et qui sera diffusé sur les chaînes Canal+ Sport du 11 juin au 11 juillet 2021. Les abonnés pourront ainsi suivre en direct l'intégralité de la compétition sur les chaînes Canal+ Sport 2 et Canal+ Sport 3, puis les rediffusions des matchs auront lieu sur Canal+ Sport 1. Durant la compétition, les abonnés pourront retrouver le MAC de l'Euro tous les soirs, ainsi que les grands shows en public, y compris la cérémonie d'ouverture du 11 juin et la remise des prix du 11 juillet. Les abonnés pourront ainsi suivre en 360 degrés les plus grandes équipes du football européen, ainsi que les grands joueurs comme Ronaldo, Mbappé, Griezmann, Ramos, Sterling, Benzema et bien d'autres encore. Afin de faire profiter cette programmation très riche à un public très large, exceptionnellement, à partir du 20 mai, les bouquets Canal+ seront au prix de 55 000 ariars avec un mois d'abonnement sur Évasion, décodeur et installation offerts. Et pour finir, MyCanal est inclus dans tous les abonnements sans supplément de prix. Il suffit de télécharger l'application et de s'inscrire pour bénéficier de la solution multi-écran par excellence. Manavahiny sampana fampalalam-bavao amin'ity alina ity tsy zany fa Ramatoa Ankoatin'Irina Tantely zay brand manager IAP Société Générale Madagascar miarabanao tonga so atao anatin'ny fampalalam-bavao misy ny atolotra vaovao zay atolotra avy eo amin'ny vonin'izy hoe IAP Société Générale Madagascar zay afaka karazana zay misy kokoa hoe mahakasika zay. IAP zany des services mobile monnaie ny Société Générale Madagascar nanao ny lancement izahay tamin'ny 30 mars 2021 teo. IAP no solution mobile monnaie voalohany en Société Générale Madagascar. Maromaro ny service efa disponible ankehitriny toy ny dépôt, ny transfert, ny retrait sur GAB na sur DAB ny Société Générale Madagascar, misy koa ny paiement marchand eny amin'izay partenaire any IAP Madagascar ary ny paiement de masse. Ho avy tsy ho ela koa moa zany ny paiement facture izay ho atolotra amin'ny mpanjifanay ankehitriny. Dia raha ohatra ka te hisitraka an'io service vaovao io tokony ataon'ny mpanjifa. Raha ohatra zany ianao mpanjifa ka te apiditra na ampiasa ny compte IAP dia voalohany indrindra mila manantona ny agence Société Générale Madagascar na eny anivon'ny cash point zay ivelan'ny agence na koa eny amin'ny ekipanay mandeha sur terrain manao fanamina IAP mitondra karapanondro dia mitondra telefona dia maimaimpoana izay fisoratana anarany izay. Ina ary mampiavaka an'ny IAP Société Générale Madagascar amin'ireo mobile monnaie fa misy eto Madagascar? En fait, aloha déjà IAP satria service avy amin'ny banque dia ny resaka sécurité aloha zany tena mampiavaka anay. Zany hoe ny sécurité bancaire zany nentinay ao anatin'ny mobile monnaie.
ao anatin'izany ohatra zao ny tena mampiavaka anay hoe raha ohatra hoe ny any amin'ny opérateur hafa efa misy ny code par défaut aty aminay indray ny client mihitsy misafidy ny code secret ho an'ny resaka sécurité ny transaction koa tsy possible raha tsy misy code de sécurité tokony mbola ampidirin'le client voatotosany transaction donc du coup zany le tena resaka sécurité zany no tena ivalaparanay ao anatin'ity mobile money ty fa ho manahak'izay ny resaka frais satria zay dia mora lavitra noho izay efa misy eto Madagasikara ankehitriny ary farany dia ny resaka hoe multi opérateur zany hoe tsy voatery mifidy opérateur zany fa peu importe ny numéro téléphone anao dia afaka nokafana le compte shop. Raha ohatra kosa indray araka hoe misy ny fanazavana fanampiny tiany mpanjifa mahakasika an'ity hoe iap ty dia inona tokony atao? Raha mila fanazavana fanampiny ny mpanjifa dia miantso ny service client amin'ny 020 22 670 97 fa vonina ny ekipanay andray ny fanontaniana sy amaly izay fanontaniana mety manitikitika ny mpanjifa tsirairay avy. Afaka ihany koa manatona ny agent Société Générale na i recache point misy ny famantarana IEP raha ohatra ka hoe sendra hoe tsy miantso an'izay service client zay isika mpanjifa. Ankasitrahana ianao ary mba hitato anatin'ny fampahalalam-baovao sy nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay hoe tolotra vaovao ny IEP Société Générale Madagasikara zay. Misaotra tompo. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika mialoana dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Kifindray Wikif Max 4G, big batterie, KaiOS, afaka atao hotspot wifi ary 79 000 ariary TTC fotsiny eny amin'ny Telma Shop vididian'izao fa sady mahazo bonus ianao. Telma, safidiko maitso malagasy. Mandrosoa le sonora, Universal Emporian no vanarinao Batimax eto Tsaralalany. Otra moderna be mihitsy ato Ny magasin lasa moderna fa ny entana sy ny vidiny tsy miova ka. Ndao ara fa mila manampy fitaovana mihitsy azo satria nahafapo ilay milina fitombaro vidiko tato. Ho atsika tatsaha, tongava mitsidika Batimax ao Tsaralalana fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena, décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ensemble, célébrons le foot avec l'UEFA Euro 2020 en intégralité. N'attendez plus pour entrer dans la danse. En ce moment, le décodeur avec un mois d'abonnement sur Évasion est à 55 000 arrières seulement. Les bouquets Canal+. Maman Lisa, c'est l'heure. Ok Marcos. Ah, tsara izy zay. Tsenao ma, paty presto io. Afako Tsara salahy, tsara manafo, atao lasopy, atao misao, tian-darolo be, afaka mosary, elle est délicieuse. Maman Lisa, ino ty? Presto. Maman kokoa. 700 ariary. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. No mafisin'ny filan-kevitry minisitra omaly fa ho raisin'ny fanjakana an-tantana ny aby mahakasika ireo fitaovana izay nafaran'ny UNICEF ka nomen'izy ireo an'ny Madagasikara. Na tsy prix zay entiny Henri Florian. Teboka maro samihafa no nivohitra nandritra ny filan-kevitry ny ministra omaly tamin'ny alalan'ny visioconférence. Nampahafantarina nandritra izany ny fandraisan'ny fanjakana an-tanana ny aba ho fanafarana ireo fitaovana avy amin'ny UNICEF toy ny appareil à électrolyse produisant du chlore actif,
izay ho tsinjaraina manerana ny faritra rehetra any amin'ireo sekoly, toeram-pitsaboana ary ireo mila vonjy-taitra. Ho raisina an-tanana ihany koa ny fandoavana ireo abana nafarana 3 pompe manuel India Mark Free fanomezana avy amin'ny UNICEF natokana ho an'ny faritra Androy. Nolanina nandritra ny filan-kevitry ny minitra ihany koa ny volavolan-dalàna manova ny andinin'ny vitsivitsy ao amin'ny laharana 2014-020 tamin'ny 7 septambra 2024 mikasika ny fidiram-bolan'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, ny mahakasika ny fombafomba fifidianana ary ny anjara-ndraikitra ireo ratsa-mangaika any amin'ny faritra araka ny voafaritra ao anatin'ny lalàna 2018-011 tamin'ny 12 Jolay 2024 araka ny tolo-kevitra ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy sy ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nolanina nandritra ity filan-kevitra ny ministra ity ihany koa ny didim-panjakana ampiarina ny voalazan'ny lalàna laharana 2015-039 tamin'ny 3 febroary 2024 mahakasika ny partenariat public-privé relatif à la mise en œuvre du dialogue compétitif eo amin'ny fanatanterahana ny asa fanaovana lalana mikodana mampitoy an'Antananarivo sy Toamasina. Farany, nisy ihany koa ny fanendrena maro samihafa teo anivon'ny ministera isan'ny tokony sy ny fanafoanana didim-panjakana nandritra ity filan-kevitry ny ministra ity. Andriamatoa Rakotoarisoa Alban filohan'ny antoko politika madio sy Andriamatoa Randriana Solo Jean Nicolas solo mavamboaka ny Betroka ireo indray no vahiny ny fandarana Ankitsipo eto amin'ny fahitalavitra Cool TV izay hoarahana Orampitso Zoma aorinan'ny fampalalam-baovao. Henri Florio. Ny zavatra mahagaga aloha zany tsy hoe mahagaga moa zany iarahantsika mahita ny zava-misy fa misy ny zava-bita eto amin'ny tany sy ny firenena. Ary izay zany matetika ny olona zany izay any anatin'ny fitondrana sy ny mpanohana azy dia mitanisa n'ireo zava-bita. Raha ndray ohatra vitsivitsy hôpitaly, ny sekoly, ny kianja manara-penitra, ny building, ny lalana sy ny karazany ekena misy ny zava-bita. Fa iny moa zany ny fomba fiteniko matetika foana ny amin'ny hoe amin'ny alalan'ny zava-bita ve no hitsarana ny fitondram-panjakana misy sa amin'ny alalan'ny zavatra tsy vitany. Raha oharina zany amin'ilay fampanantenana nomena roa taona sy tapany mialoha marina fa eo ilay valana retina hoe mety ho sakana ho an'ilay fampandrosoana ve kanefa everina fefa eo tsy maintsy tsika hiara-miaina amin'io dia aiza zany le marodrefy mpandrefesana entina zany andrefesana n'ilay hoe itiny nampanantenaina dia itiny zavatra misy. Ny président nanan'izay ivoahana amin'izay kelikely tsy rasy ny manao foto-drafitrasa sy miarina an'izany programme anasany iny satria iemma iny fa za kosa mahadéputé anakay zany izinao teren'le vahoakako zaho satria 95% le olo tendrenany amin'ny fotony agny ane sy mahay an'izay satria izy mandray vola ahoana moa ahafantarany gouverneur ny problème ko aty Betroka. Ny gouverneur tendrena magny zany izinao manao tsintsiny olom-boafity sara aminaka aty sa hoe atao tsintsiny ny olona ko Betroka mety tsy mihana fanampiana fa hoe force de défense ambosary ary mihana fanampiana kanefa varotsanosy mety aminao ve zany zay ataoko atao hoe mitovitovy foana sany aminataon'le ministre sasasasany sy gouverneur varotsanosy zany hoe terrain-dreo tegna zany hoe akalay le fitondrana ka mitenanao amizay zany hoe misy zavatra sy mikôlina ao président zany tokony tonga saina hoe io 98% ny gouverneur tenetendreny io zany izinao halany namako babamako mitena zany gouverneur zany fa hoe faritra teneny teo fa io zany tsy agnatin'ny constitution marina fa reo misy mame oditra kondro azy izinao sy mahay approche am'le fiarahamonina hoe mba akory ny hapatezany fitondrako ty akory mba hoe hiapaka am'le vahoaka agny zany le problème zavatra tsara ho hay vahoaka amin'agny. Lafa mavao hafa kosa indray dia iroso ny fanatsarana ny kalitaon'ny famokarana ronono ny faritra Vakinankaratra amin'ny alalan'ny tetika Sakazef. Araka izany nisy ny fifanaova-tsy ny fanamafisana ny fiara-miasa izay efa nisy teo aloha. Cool TV Antsirabe. Totosany alarobia fa 7 ny volana may 2024 lasa teo teto Antsirabe renivohitra ny fanaova-tsy ny fifanakam-piara-miasa teo anivon'ny faritra Vakinankaratra sy ny tetika Sakazef izay miompana indrindra eo amin'ny CAP-arianan'ny ronono. Raha tsy ahivina dia efa nisy ny fiara-miasa teo amin'ny rotonta teo aloha ary maro ireo asa efa natao saingy notovanana sy noamafisina izany tamin'ny alalana izao fifanaova-tsy izao. Tetika Sakazef izay ao ambany fiahin'ny ministera fiompiana sy ny fambolena ary njoro ary novatsiny ny banky iraisam-pirenena vola. Tanjo tetika asany ampitombony arikaren'ireo tatsapiompo sy mpamboly ihany koa ny fanatsarana sy ny fitsirihana ny kalitaon'ny famokarana ny ronono eto Vakinankaratra. Miasa itia dia mba apahata kalitao ny
ronono sy ny vokatra avy amin'ny ronono amin'ny alalany fanaovana contrôle na ihany koa fijerena faniniana ihany koa mikasika ny hoaviny izay resaka atao hoe fanaraha-maso sy fanatanterahana ny fijerena ny kalitao ny ronono izay. Vakinakaratra anisan'ireo faritra mamokatra ronono betsaka indrindra ary mamatsy ireo faritra hafa eto Madagasikara. Tsikaritra nefa fa niaina ny kalitaon'ny ronono ka izany indrindra no antom-pisiany tetikasa ary isy ny famatsiana fitaovana manokana entina hitiliana ny ronono mivoaka sy miditra eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Ary ny tetikasa Kazef izay miaraka amin'ny assistance technique Sokodevi zany dia anisan'ny mamatsy ara-pitaovana sy ara-bola izany tetikasa izany dia nanome fitaovana mba ahafahana mitsirika ny kalitaon'ny ronono mivoaka sy miditra eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Tsapa tokoa mantsy teo aloha teo fa somary niaina ny kalitaon'ny ronono noho ny antony maro samihafa dia izay mahatonga antsika anatsara ny kalitaon'ny ronono. Araka izany dia hitondra fampandrosoana tanteraka ho an'ireo mpamboly sy mpiompy eto Vakinakaratra indrindra fa eo amin'ny CAP-arinan'ny ronono izao tetikasa izao. Isan'ny ahafahana miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny fampiroboroboana ny fiompiana tantely eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao anefa dia misedra olana ity sehatra ity miantarandriana avo. Isan'ny mampalaza ny Madagasikara ny kalitaon'ny vokatra tantely. Ankoatra ny vokatra nefa manana anjara toerana lehibe amin'ny fiainan'olombelona ny tantely. Raha ny tany miankina amin'ny fifindran'ny vovomoniny ny 5.7 ny famokarana sakafo maneran-tany. Manoloana io, isan'ny vahaolana amin'ny tsy fampimy sakafo ny fampiroboroboana ny fiompiana azy. Nandritry ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny tantely androany, nanamafy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana ny Jona afa apetraka ny paikady ahafahana manatsara ity sehatra ity. Ho an'ireo mpiompy, tokony hisy raha ny fanazavana ny fampitaovana manaraka ny toetrandro sy ny fampiofanana ny teknika vaovao ny mpiompy tantely. Fitaovana ilaina fanavaozana ohatra ny vata tantely sy ny maro hafa. Tsy aivina, isan'ny sakana amin'ny fampiroboroboana ity sehatra ity ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro. Mitaky ny amahana ny olana misy ao amin'ny orinasa izay iasany ireo mpiasa manodidina ny 70 ao Mananjary faritra Vadovavy Fitovonana. Manampy azy ireo ihany koa ireo mpanjono sy mpanarato noho ny vokatra izy ireo tsy misy mandray intsony taorian'ny fankatoanan'ilay orinasa Gaëtan Andretsilavo. Orinasa iray iankinan'ny fiainan'ny mponina maro ao Mananjary noho nikatona noho ny disadisa teo amin'ny samy mpitantana. Amin'izao fotoana, miditra ponja ao Mananjary ilay vahiny iray mpamatsy vola ka antony tsy mampiodina intsony ilay orinasa. Araka izany, mitaky ny amahana izany olana izany ireo mpiasa manodidina ny 70 ao an-toerana ahafahan'izy ireo miverina manohy ny asany. Ho anay mpiasa madinika izay miara-miasa amin'ny mpandraraha ireo vahiny ireo dia le raha moa efa nankinina any amin'ny mpitondra fanjakana dia izay koa zany mba miresaka manokana hoe mba ho jerevany mpitondra fanjakana manokana zany io situation io aman'io faran'izay aingana satria zay sy mieritreritra hoe sao dia misy antony avy amina fanjakana no sy amoahana aingakaingana ny etaetan'ireto mpiasa reto sao dia isan'ny mampitarazoka ny famoahana n'ilay satria zay masikaritra fa somary isan'ny nampitarazoka ny fandoavana ny STC ny mpiasa zany misy fivoahany ny affairany io amin'ny fanjakana na mpiasa zany na entre ny mpampiasa roa regny. Ankoatra ireo mpiasa ao amin'ny orinasa, mpanjony madinika maro, ireo mpanarato, Piremby Villavana sy Vel ao amin'ny distrikany Mananjary ihany koa no sahirana vokatra izany. Antony, tsy misy mpandray intsony ny vokatra azo, indrindra ny volana Oktobra hatramin'ny volana Desambra, fotoana mahabetsaka ny vokatra. Misy vokatra fa zavatra tena mampalahelo anay eto zany dia tsy misy tany agnasana entana koa dia mandeha ho azy le mangataka ny orinasan'ny Ganga Seafood zahay mba ho tonga eto hiara-iasa aminay eto sahirana itogna sisy mpangalaka entagnanay io manko fotoana ifovelomanay eto ka amin'izany ay dia mangataka anareo reo tonga eto hiara-iasa aminay amin'ny lomanay zanakay to dia volana Oktobra sokafany mpangalaka sisy. Efa misy ampahany amin'ny volan'ireo mpiasa amin'izao fotoana no efa tonga taoriny ny fitakina nataon'izy ireo nanomboka ny volana Jolay 2020. Andrasana ny famahana tanteraka ny olana
amin'ity orinasa ao mananjary ity. Ny makasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo indray no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Na tsiprin'izay Sediny Abraham Randriamanana. Nivoaka androany ny laharana fahadimy amby sivifolo amby zato amin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo ho an'ny datin'ny 20 hatramin'ny 4 amby 20 ny volana May 2024. Lohateny lehibe amin'izany ny mikasika ny valanaretina Covid-19. Personnes diabétiques face à la Covid-19, plus de peur que de douleur. Eo amin'ny pejy fahaefatra no ahitana ny lahatsoratra momba izany. Pejy faharoa kosa indray, Toamasina, l'université de nouveau sur la poudrière. Eo ihany koa ny vaovao amin'ny faritra Sofia, la justice bafouée à Mampikony. Hita ao amin'ny pejy fahatelo ny gazety Madagasikara matin hebdo kosa ny lahatsoratra ara-zavakanto, marqué une ambassadrice de foi, diplomatie, absence de Madagascar au sommet de Paris. Eo amin'ny pejy fahafito ny mikasika izany. Eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena. Moyen-Orient, le commandant de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif, échappe toujours à Israël. Pejy fahavalo sy pejy fahasivy ny mikasika ireo lahatsoratra ara-panatanjahantena. Qualification pour la Coupe du Monde 2022. Eric Rabesandratana forme son staff. Siteny Randriana Solniaiko, le deuxième malagasy à la tête d'une confédération africaine. Toy ny mahazatra ao amin'ny pejy fahaenina no hitondrany matin hebdo ny ampahan-dahatsoratra mahakasika ny fandaharana laliana. Vokarin'ny Sapalalam-baovao Nicole TV. Iompana amin'ny tontolon'ny fanamafisam-peo ny fandaharana izay arahanao ny alahady 17 ny volana May izao amin'ny 7 arivo. Tsy aivina, amin'ny sarany 900 ariary no anjifana ny Madagasikara matin hebdo ary hita ao amin'ny ihany koa ny gazety ny vaovao faritra. Isan'ireo olona mahazo vaksiny fanefitry ny Covid-19 amin'izao andiany voalohany izao ihany koa ireo polisy munisipaly sy ny sampana ampamonjy voana. Nisy ihany koa ireo cyclage izay nataon'ny polisy munisipaly nanomboka ny 17 hakaratra amin'ny 5 ny volana Jona ho avy izao. Ny alarana Efson. Ny ataon'ny polisy munisipaly dia efa ao anatin'ny fanaovana vaksiny tanteraka ankehitriny ary fonina daholo amin'ny fanaovana an'izany vaksiny izany. Isan'ny fanaovana vaksiny izany dia nitarian'ny tenako moa dia efa vita vaksiny ny tenako ny vetariky azy ary ny personnel amin'izao tsikapenzao dia mbola milahatra amin'ny fanaovana vaksiny. Mbola mitohy hatramin'ny rahampitro izany fanaovana vaksiny izany eto anivon'ny polisy munisipaly. Ho fanatsarana hatrany ny tolotra ho an'ny vahoaka ny Antananarivo, misy ny recyclage izay natao tamin'ny polisy munisipaly nanomboka ny 17 May hatramin'ny 9 Jona ho avy izao, izay mahakasika ny fametrahana ny fiarovantena sy ny fanaovana ny intervention ary ny fitsipitondratena sy ny fiarahamonina. An'ireo zandria izay hiditra ao anatin'ny sehatry ny asa amin'ny tanàna Antananarivo ka ny polisy munisipaly rehetra tsakanavaka amin'ny laharam-boninahitra sy ny grady misy azy avy ary amin'ny taona misy azy avy sy ny andraikiny izy avy dia tsy maintsy mandalo ao anatin'izany fanaovana recyclage zany eto anivon'ny polisy munisipaly ka dia isaorana indrindra an'Andriamatoa ben'ny tanàna izay nanome fankatoavana amin'izany recyclage zany ka nahafana nanatanteraka anazy mizotra tsakany sy andavana zany izy hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny polisy munisipaly no isan'ny manentana sy mifandray betsaka amin'ny olona ka ho fiarovana azy ireo nanolotra arovava orana miisa 300 ho an'ireo polisy munisipaly sy sampana mpamonjy voana ny teo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra androany. Maresaka iraisam-pirenena dia mbola tsy misy ny maromaritra iraisana mahakasika ny fivandonana eo amin'ny Israel sy Palestina ankehitriny. Araka ny tatitra farany efa mananiky ny 700 no maty tao anatin'ny 10 andro fanadia. Ny toetra ny darika bomba ataon'ny tafika Israeliana ny Gaza mihamavesatra trany araka izany ny vavoazana tirak'izay araka ny tatitra farany. Efa mananiky ny 200 ny Palestiniana maty raha 10 Israeliana lavo. Fanontaniana maro no mipetraka mahakasika ny mety isina maromaritra iraisana ahatongavana amin'ny fampitsarana ny adina tsy. Araka loharanom-baovao avy amin'ireo mpanelanelana avy amin'ireo firenena arabo. Ny alakamisy ho avy izao no mety ho tonga amin'izay fampitsarana ny ady izay no rotonta arakaraka ny fivoarany fifampiresahana.
isan'ny lazany vonina iroso amin'izay fampitsarana ny ady izay ny vondrona Hamas ao bande de Gaza saingy miankina betsaka amin'ny fanapahan-kevitra ho raisiny Israel zany araka ny fanambarany ny mpitondra tiny na izany na tsy izany mitoetra ny nidaroka bomba ataony Hamas ny Israel hatreto antony nanambaran'ny prime ministre israeliana ny fanohizana ny fanafihana ny Gaza ihany koa na teo aza ny toro-kevitra ifanaroso ny filohan'ny pirenena Amerikanina Joe Biden ho fampitsarana aingana ny ady eo amin'ny rotondo. Son état-major fait état d'avancer dans les discussions sur un cessez-le-feu. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitraninao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix, vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.